Fanazavana, Fanazavana, ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavaviny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 2:4. Andarana arainao eto amin'ny PNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mananrakizay. Dia ampifaliana indray amin'ity ora ity no androsona ao atokantranonao sy anohizana an'izao fanazavana zava-miafina eto amin'ny fahitalavitra izao. Miarabanao izahay avy eto anivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mandrakizay ary maniry hatrany ihany koa ny ahafantarantsika ny fahamarinana satria amin'ny alalan'izany fahamarinana fantatsika izany rehefa iainantsika no ahafahantsika miditra amin'ny fanjakan'ny avindrindra sy ahafahanao ihany koa mahazo antoka hoe ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay anao satria efa tafiditra ao anatin'ny fahamarinana. Androany dia nampanantenaina itsika hoe ho azavaina eto amin'ity fandraharana ity ny fomba nanesorana ny anaran'ny avindrindra sy ny fomba nanesorana ny anaran'ny zanak'ondry tsy ho tafiditra ao anatin'ny baiboly izay nadikan'ireo mpandika teny moderna ho amin'ny dikateny pirenena hafa isan-karazany eran'izao tontolo izao, zany hoe amin'ny baiboly ampiasaitsika io zany dia tsy ahitantsika ny anaran'ny avindrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry intsony ary manamafy an'izany zareo avy eo anivon'ny finoana témoin de Jéhovah ao anatin'ny baiboly izay nadikany any amin'ny fanampina fanazavana. Tsara zany manazava fohifohy amintsika fa ny baiboly dikateny témoin de Jéhovah dia tsy hoe hafa noho ny baiboly rehetra na hoe misy zavatra tsy de tsara ampiasaina na hoe misy zavatra tsy de tsara vakina, fa ny baiboly dikateny témoin de Jéhovah aza raha tena mampiasa sy mamaky anazy isika no mahadika kokoa ny tena hevitra sy ny tena tian'ilay mpanoratra tany am-piandohana ho ampitaina amintsika, zany hoe amin'ireo dikateny maro isan-karazany eo ampilatanantsika ireo zany dia misy aminazy ireo no tsy de mahadika loatra ny tena heviny tao anatin'ilay teny original nosoratan'ny mpaminany sy nosoratan'ny apôstôly, zany hoe voadika ihany fa tsy tena araky ny heviny tany am-piandohana no nandrikana anazy tamin'ny dikateny pirenena hafa, fa amin'ny baiboly dikateny témoin de Jéhovah kosany dia araky izay heviny tany am-piandohana no nandrikany anazy ho amin'ny dikateny pirenena hafa rehefa ho adikany amin'ny dikateny pirenena hafa ilay tao amin'ny soratanan'ny mpaminany sy ny soratanan'ny apôstôly tany am-piandohana. Ka ato amin'ny pejy fa 1:530 dia misy an'izao fanampina fanazavana izao araky io apotra eo amin'ny écran io de azavainy eto amin'ity efa lokonay manga ity hoe izao no azavainy eo: tena nanivaiva n'lay ny avian'ny soratra masina ireo mpandika teny moderna rehefa nanaisotra na nanafina ilay anarana miavaka amin'ny avindrindra raha ny tena izy dia miseho 720 ao amin'ny soratra hebreo ilay anarana hoe dia io soratany eo io ilay tetragrama izay endritsoratra nanoratan'ireo apôstôly sy ny mpaminany ny anaran'ny avindrindra tany am-piandohana tamin'ny andro nisiny zany mpaminany sy apôstôly izany, saingy tsy nampidiriny ireo mpandika teny moderna tsy natsofony ao anatin'ny toerana tokony hitoerany intsony io anarana io endritsoratra hebreo mitondra ny anaran'ny avindrindra io zany tsy nampidiriny izy ireo ao anatin'ny baiboly izay nadikany ho amin'ny dikateny moderna, kanefa dia 720 ny toerana misy an'io anaran'ny avindrindra io ao amin'ny soratanan'ny mpaminany sy ny soratanan'ny apôstôly. Izany aloha zany
dia zavatra tsara ho fantatritsika. Raha vakitsika ihany koa ao amin'ilay baiboly dikateny protestanta malagasy fanitsina fahenina fanampina fanazavana atao amin'ny sasiteny, zany hoe fanazavana omeny atao amin'ny sasiteny zany atao amin'ny pejy fahatelo dia azavainy ery ambany ery hoe ny hoe Jehova izay hita amin'ireo fandikateny rehetra teo aloha dia tsy notonon'ny jiosy zay tompony teny fa vokatry ny fahadosoana teo amin'ny famaky ny soratra hebreo ihany izany. Manambara amitsika zany ry zareo eo anivon'ny finoana protestant fa ny anarana nampiasain'ny hebreo na nampiasain'ny jiosy rehefa nivavaka tamin'ny avondrindra izy reo dia ity anarana amin'ny teny hebreo izay hitatsika ato amin'ity boky navoaka ny librairie Masindapaoly na ry zareo anivon'ny finoana romanina ato amin'ilay boky mitondra lohateny hoe ny tantara famonjena amin'ny testamenta taloha ka ato amin'ny pejy 300 de io apotrany eo amintsika io ny anaran'ny avondrindra miaraka amin'ny fanazavana ry zareo eo ambanin'io anarana io hoe ny anarany ave aseo amin'ny taretsoratra hebreo tranainy io ambony io ary amin'ny taretsoratra atao hoe kadrata izay fampiasa nandritra ny taonjato maro talohan'ny natongavan'ny mpamonjy io ambany io. Io anarana soratany zareo ao anaty kadra io no endritsoratra nanoratana ny teny hebreo sy ny anaran'ny avondrindra izay notonon'ny mpaminany ary manazava mihitsy ry zareo anivon'ny finoana romanina eto amin'ny akavian'ity anarana ity hoe io anarana io no nitenenan'ny Mose sy Arona tao amin'ny Farao ary io anarana io ihany koa no nahafantarany zanak'Israely ilay nivavahany zanak'Israely dia azavainy eo hoe amin'ny teny hebreo io anarana io. Ka itony porofo entiko tony zany dia tsy izahay avy eto amin'ny fikambanana no nanoratra na namoaka nytony boky isan-karazany tony fa ry zareo eo anivon'ireo finoana izay nolazaiko teo fa raisiko kosa ilay porofo rehetra izay eto am-pelatanana mba afahako manaporofo amintsika ny fatanterahany faminanina satria voalaza ao amin'ny faminanina hoe isy bibidia iteny ratsy izany anaran'ny avondrindra izany, zany hoe isy bibidia akatoerana ao amin'ilay anaran'ny avondrindra ka fatanterahany faminanina zany tsy fahitantsika ny anaran'ny avondrindra sy ny anaran'ny zanak'ondro ao anaty baiboly intsony sy ipetrahan'ireo anaratsampy ireo ao anaty baiboly indray satria anaratsampy sy anarana manome 666 ny taremarika finosin'ireo rehefa nataon'ny fanisana de izany no antony mahatonga an'ireo anaranareo ho tafiditra ao anaty baiboly fatanterahany faminanina avokoa izany rehetra izany. Vakiko vetivety ny ato amin'ny sasite ny ato amin'ny baiboly dika teny katolika eto am-pelatanana satria ilaitsika ny mahita n'ireo porofo ireo. Ity baiboly dika teny katolika ity dia nivoaka tamin'ny taona 2027 nivoaka tamin'ny taona 2027 zany ity baiboly dika teny katolika ampiasaiko ity ato amin'ny pejy fahaefatra ambin'ny folo izao vakina amitsika sy aseho amitsika eo amin'ny écran izao dia io efa avanay sy lokonay ireny ny zavatra tianay ho aseho amitsika marianay kely ao anatin'ireny loko na ao anaty tsipika amin'ny stylo ireny zany ny zavatra aseho anay amitsika. Izao no azavainy eo ny baiboly de voasoratra amin'ny teny hebreo tranainy sy tamin'ny teny kaldianina sy aramianina ary tamin'ny teny grika taty aoriana dia voadika ao amin'ny teny latina ka ilaina sain'ny papa damasy nataony masindazy roma no malaza indrindra ny ely fatratra io ka natao hoe volgata no anarany izany hoe tafaely. Atrio ihany aloha no ovakiko anazavako amitsika ny fizotrany tsy nahitana intsony ny anaran'ny avondrindra ho ao anaty baiboly. Tamin'ny taonjato fahaefatra dia natsoy ny papa damasy masindazy roma mba handika baiboly ho amin'ny teny latina satria ny teny latina no nampiasain'ny olon-drehetra tamin'izany taonjato fahaefatra izany noho ny didy navoaka ny fanjakana romanina tsy maintsy ampiasaina ny teny latina satria ny fanjakana romanina no efa ny firenena maro tany Eropa tamin'izany taonjato fahaefatra izany ka dia naparitaka sy natao ho teny velona ampiasain'ny firenena rehetra ny teny latina tamin'izany fotoana izany ka ny teny latina izay nandikana ny baiboly tamin'ny taonjato fahaefatra dia fitenin zareo firenena romanina ary mbola mandraka androany dia izany
no fitenin'ny fanjakana Romana. Nadikany masindazy Roma ho amin'ny teny latina ny baiboly tamin'ny taonjato fahaefatra tateo arinan'ny mpamonjy ary rehefa nadikany masindazy Roma ho amin'ny teny latina ny baiboly tamin'ny taonjato fahaefatra dia efa tsy nahitana ny anaran'ny avondrindra intsony sy tsy nahitana ny anaran'ny zanak'ondry ihany koa tao anatin'ilay baiboly izay nadikany masindazy Roma tamin'ny taonjato fahaefatra. Ireto omenantsika ireto indray ny porofon'izany. Ohatra ijeritsika ato amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany jerentsika ny dikateny Hebreo soratana ny mpaminany tany ampiandohana, ny fomba fanoratana anazy, ny fomba famakina anazy dia samy ho aseho amintsika eto satria manaporofo ny fizotrany tsy nahitana ny anarany avondrindra tao anaty baiboly intsony ao anatin'ity fandaharana ataoko androany ity. Io apotra amintsika io ny Genesis toko voalohany andininy voalohany amin'ny dikateny Hebreo tranainy sy dikateny Hebreo moderna mo ireo apotra amintsika ireo. Ny dikateny Hebreo moderna dia io ambany io, ty ambany ty zany ny Hebreo moderna. Ny famakina teny Hebreo dia avaty amin'ny akavanana no makany amin'ny akavy. Ohatra tsika malagasy manoratra datin'andro ohatra zany dia raha manoratra tsika hoe 24 dia avy any amin'ny akavanana no hoentsika miakavy. De tahaka an'izany ihany koa ny fanoratana soratra Hebreo sy ny famakina teny Hebreo. Ovake koa raha ity soratanana Hebreo ity Genesis toko voalohany andininy voalohany toy izao ny vakiny amin'ny teny Hebreo tranainy. Barasit bar alayim at hasamaim wa at ha arat. Zay izy no Hebreo tranainy na Hebreo arkaika. Ny Hebreo aramaika kosa na ny Hebreo moderna dia vakina hoe Beresit bara Elohim et hasamaim veet ha arat. Izay izy ny Hebreo moderna. Ireo no endritsoratra Hebreo sy teny Hebreo nanoratan'ny mpaminany sy ny mpisorona ny testameta taloha ary na ny testameta vaovao nosoratany Matio ara dia nosoratana tamin'ny Hebreo moderna ihany koa. Ka hitatsika eto amin'io dikateny Hebreo io ny fanononana hoe Alahim na Elohim. Alahim izy ny Hebreo tranainy eto ambany masitsika eto amin'ny fahitalavitra zany Elohim ny Hebreo moderna. De andeha jerentsika kosa ny ao amin'ny dikateny latina izay nataony masindazy Roma tamin'ny taonjato fahaefatra rehefa andika ny Genesis toko voalohany andininy voalohany teo izy ireo tamin'izany dikateny latina izany. Io apotra amintsika io indray ny dikateny latina tao amin'ny soratanany masindazy Roma ny famakina anazy moa io apotra eo amintsika io zany ny dikateny latina dia Genesis toko voalohany andininy voalohany. In principio creavit Deus caelum et terram. Eo amin'ilay hoe Alahim dia nosoloana hoe Deus satria nivavaka tamin'ny Deus na tamin'ny Dei ny fanjakana Romana nanomboka tamin'ny andro natongavan'ny emperora Constantin ho mpanjakany Romana dia nasandratra ho fivavahan'ny Romana izany Deus izany. Io aseho anay amin'ny sary io izany Dei na Deus izany izay sampy masoandro nivavahan'ny Egyptiana sy nivavahan'ireo firenena izay nivavaka tamin'io masoandro io. Ao amin'ny baiboly tsika dia mahita hoe Moloka na hoe Balagad ireny rehetra ireny zany dia fivavahana tamin'ny sampy masoandro avokoa. Ka ny Romana dia niantso hoe Dei na Deus araky ny efa najavaiko teto hoe ny zavatra najaina rehetra tao amin'ny fanjakana Romana dia nasina an'izay us izay avokoa izany natonga le anarana hoe Jesus na Jesus satria avy eo amin'ny fandrikana Romana avy amin'ilay hoe Jesus no nadika hoe Jesus na Jesus de tahaka an'izany ihany koa ny Dieu na Deus avy amin'ny fandrikana Romana avokoa izany
zavatra rehetra izany. Mbola lava be ny zavatra tokony ho aseho amintsika vao ny Genesis toko voalohany andeniny voalohany fotsiny izay narahantsika izay, fa ny zavatra lehibe tiako horesahana amin'tinako azy de izao: rehefa nadika ny masindazy Roma ho amin'ny teny latinina ny baiboly nanomboka tamin'ny 304 dia nofoanana sy tsy nampidirina tao anatin'ny baiboly voadika amin'ny teny latinina intsony ny anaran'ny avindrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry, ary nosoloana anaratsampy izay efa nivavahan'ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany ny anarana nampidirina tao anaty baiboly. Nivavaka tamin'ny masoandro ny romanina, Deus no niantsona ny masoandro de nampidirina isolo ny toerana izay misy ny hoe Elohim na Alahim ny Deus, dia tahaka izany ihany koa no nataony zareo romanina rehefa nandika ny testameta vaovao ho amin'ny teny latina, tsy natsofony ao anatin'ny testameta vaovao nadikany ho amin'ny teny latina intsony ilay anaran'ny mpamonjy izay hita tao amin'ny soratanan'ny apôstôly tany am-piandohana. Ohatra aseho amintsika zao io filazantsara nosoratan'ny Matio toko 2 manomboka eo amin'ny andininy voalohany, io apotra eo amin'ny écran io. Raha vakinao ny dikateny FFPM eto am-pelatanana amin'ny baiboly zany de zao nivaky ny teny eo hoe: rehefa teraka ny mpamonjy, eto moa Jesosy no misoratra eto fa za tsy te hanonona an'io anaratsampy itsony fa izay no azoko tononona hoe mpamonjy. Rehefa teraka ny mpamonjy tao Betlehema any Joda tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, eo fotsiny aloha ohatra, dia io amin'ny teny latinina io no nanolony an'ilay anaran'ny mpamonjy, nosoloany hoe Jesus le izy, io Maria naikely io zany, ka Jesus dia ilay sampony grika nantsina hoe Jesosy fa nivavahan'ny romanina izy dia natao hoe Jesus. Maria nahetona fa tamin'ny soratanana original nanoratany Matio ny horonam-boky nosoratany izay nosoratany tamin'ny teny Hebreo, dia tsy nahitana an'izany Jesus na izany Kristus izany ny soratanany Matio. Manapirofo amintsika ny nanafoanana ny anaran'ny avindrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry tao anatin'ny baiboly voadika amin'ny dikateny moderna satria ny baiboly original nosoratan'ny mpaminany no atao hoe dikateny tranainy na dikateny original, fa ny akoatran'izay izany soratanany masindazy Roma izany de efa tafiditra ao amin'ny dikateny moderna, tsy misy anaran'ny avindrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry intsony ao ry havana izay miaino, fa ireo anaratsampy izay efa nivavahan'ny grika sy nivavahan'ny romanina hatramin'ny elabe ireo no nampidiriny ao anaty baiboly, dia lasa ireo no anarana fantatritsika sy andoliatsika fitaka manjo ny mpivavaka eto ambonin'ny tany izany. Izay nao zapitaina mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Fanazavana zava-miafina, fanazavana zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon illuminati, ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaran'ny P2EM23 izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny pokony enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesis toko 4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny anora, ny sapotsy maraina amin'ny anora, ary ny alahady maraina amin'ny anora sy 30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mandrankizay.